voateny matetika ireo ilay olona zatra misakafo somihinany eny amin'ny fanaripako mialatsiny indrindra le resantsika hoe katrami dia be dehibe no miteny hoe tsy reny ve ny tokony hovoan'ny fanampoziana ara-tsakafo voalohany indrindra. Ndao azavainy zany satria marina amin'ny ampahany ary misy fanazavana tokony hoentina. Reny olona zatra loto misakafo eny amin'ny fanaripako reny dia manana hery fiarovana manokana, saingy hery fiarovana instable ny ilazana azy. Tsy midika hoe voaro tanteraka amin'ny aretiny reny tsy voaro tanteraka amin'ny fanampozinana izy fa misy fifanarahana marefo ao amin'ny vatana sy ny mikroba. Zany hoe misy fiarahan-tantana ao raha zay no mazava aminareo. Voalohany dia izao, misy ilay antsoina hoe adaptation microbienne, izay fifanarahana dia tsorintsika hoe sakaizany loto maharitra misy fahazarana lay vatana ka mifandamina amin'ireo lay hery fiarovana ao anaty ny mikroba izay tafiditra ao aminy. Teraka eo ilay antsoina hoe tolérance immunitaire. Io aloha misy dia io ny fanarahany heverina ohatry ny lamindamy maro zareo. To mampahery kokoa an'ilay hery fiarovana ao anatiny ilay karazana bakteria tsotra sy maivamaivana mifanerasera amin'ny isan'andro. Fa tsy midika akory hoe tsy voan'ny aretina mihitsy ry zareo. Ny faharoa dia izao, misy ireo antsoina hoe mikroba namana na mikroba sakaiza, ami. Amin'ny Facebook ana misy ami be dehibe. Ilay antsoina hoe microbiote intestinal io resantsika io. Ny olona dia mety hanana bakteria ilaina microbiote intestinal ny ilazana azy. Taloha ny anatra an'ireny dia flora intestinal ny resahana. Microbiote ny anarany amin'izao. Maro karazana ireo ary mivelatra kokoa ny an'ireny olona misakafo eny amin'ny fako mandavataon'ireny. Azany no manampy amin'ny fanoherana ireo le mikroba vahiny mety manafika azy. Resantsika teo hoe misy fiarahan-tantana ao fa fiarahan-tantana marefo. Zao zany ny tandrema fa tsy voatery ho hita maso, tsy hita soritra ny fivoarana aretina ao amin'ireny olona ireny. Io le resahana hoe tsy miady fa kobay akelika ihany. Misy aretina mivoatra mian-dalana ao, infection asymptomatique ny ilazana azy. Tsy misy fisehoana aretina, tsy misy soritra aretina, fa misy fiatraikany misoko mangina ny ilazana azy ao anatin'ireny olona ireny. Maro io fa matetika efa hitantsika. Zao ny famantarana miseho amin'ireny olona ireny. Misy fikorontanany tsinay matetika ao aminy, vokatra le mikroba ao anatin'ny tsinay zany. Fivalanana matetika. Io ilay antsoina hoe syndrome de malabsorption ny ilazana azy. Mangeringery mitsiramoka matetika ry zareo. Remarqueo fa zany ny zavatra misy. Mibotsiny ohatrany misy rivotra ny kibony, ngezangeza, binabina ry zareo. Manjary menamena volo, reny ilay antsoina hoe malnutrition chronique. Ary zay no olana amin'ireny olona ireny. Ny hafatra dia tsotra hoe tsy modely azo raisina ho mahazatra, tsy azo raisina ho preuve le hoe reny ara mihinana maloto tsy maninona ka inona zany ny problemantsika. Fa misy zavatra hafa mihitsy amin'ity resaka fanampozinana ara-tsakafo ity. Aleo mitandrina ihany, misy efa zatra ao amin'ilay sehatra maloto raha vao miditra amin'ny sehatra madio, tapoka dia mitera-doza. Ny hafatra tsotra fotsiny. Toy izy ny fanadiovana ny sakafo hohanina. Aleo madio nena azy ary efa tsy fidina. Zay ny resantsika amin'ity anio ity. Mila mitandrina tsara satria zay vo matetika mangina tsy miteniteny.